Enisaocanao Jeso malalo Chachizao futona mamizao Yanaranai antungucao Izahai izay pianacao Kuambitenenare Jeso malalo Izahai iainucalanao Kahirote nyavyamina Itoetrapetsaka wampunaya Kuambitenenare Jeso malalo Izahai iainucalanao Kahirote nyavyamina Itoetrapetsaka wampunaya Irote nyavyamina Itoetrapetsaka wampunaya Fary miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana fampidirana ny lesona vaovao isika dia ny lesona fahafolo lesona ho an'ny tanora zokiny zany no resahany eto dia ampiandohana dia misaotra anao ihany koa izay manaraka mandrakariva sy manososokevitra dia ampitsika ny amin'ny fampidirana ny lesona zany ny fianarantsika ny ten'Andriamanitra aloha handerantsika ny amin'izany lesona vaovao zany dia vavaka isika dia anay tsara indrindra mbola velom-pisaranao izay satria miasa ho anivonay tsirairay avy ianao ka dia ataovy zavatra amin'ny fiainanay ny teninao ka tonga anay ho tafajoro tsara amin'ny fanarananao iriko indrindra ihany koa ianao tompo hiasa ao ampanomponao izay miaino izao fanaran'izao ka tsy hovelanao rery izy na miatrika olana fa ianao koa dia Andriamanitra mpamaha olanay tokoa mety aiza ianao ampiseho zava-mahagaga amin'ny fiainany minaran'i Jesosy amen. Ny lohateny lesona izay anarantsika mandritra ny tian'andro ity dia manao hoe ireo mpiaro ny fanilo tsy ho faty. Ny lohahevitra moa dia ny apokalipsy 12:10 no andiny 10 ka hatramin'ny 7:10 no tena andininy eo ary asaiko ianao hifidy ny andiny anankiray ao anatin'io zany izay no tsy anjery ovakiko ny raisiko ny andiny 10 apokalipsy 12:10 andiny 10 manao hoe dia nare feo mahery tany an-danitra aho nanao hoe ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamanitra ary ny fahefan'ny Kristy satria nazera ilay mpiapangan-dralantsika dia ilay miapanga azy eo anatrehan'Andriamanitsika andro aman'alina amen. Fandresena sy faharesena no risantsika androany nandritra ny fanafiana nataon'i Napoléon tany Russia tamin'ny taona 1812 dia nampiasa ny paikady izay antsoina hoe politika ny doro tanetiny miaramila Rosianina nidorony izy ireo avokoa manko ny vokatra sy ny foto-drafitrasa arakaraky ny atahany ho amin'ny faritaniny nampalemin'ny tafika frantsay zany fomba fiady zany izay nitarika ho amin'ny faharesena izy ireo mihitsy rehefa nandresy ny fahafatesana sy nanosika ny satana ilavolefiny Jesosy dia nampiasa ny paikady ny doro tanety manokana satana teo amin'ny fiangonana nahatonga azy ho fahavalo resy mandrakizay ny fandresen'i Jesosy ka nameno azy tamin'ny fahatezerana lehibe satria fatany fa tena kely tokoa manko ny androny nifantoka tamin'ny fanimbahana arak'izay tratra ny vahoaka an'Andriamanitra sy ny iraka nampanaovina azy ireo manko satana arakaraky ny parian'ny fivavahana kristana maneran'izao tontolo izao raketin'ny asan'ny apôstôly ny sasany tamin'ireo zavatsarotra izay tena natrehan'ny fiangonana voalohany teo anatrehan'ny vahoaka izay feno fahatezerana sy ny fitondram-panjakana loza be mihitsy nanao an'izay azony natao rehetra satana mba hanakanana ny fiparihan'ny filazantsara fatany tokoa ny alaelon'Andriamanitra sy ny fahoriany manoloana an'ireo olona very satria ny tsirairay avy amin'izy ireny dia manana toerana manokana ao am-pon'Andriamanitra tokony ho velom-pisaorana tokoa isika
satria tsy nitsahatra tamin'ny asan'i Jesosy rehefa vita ny asa famonjeny teo Kalvaria. Mbola manohy ny asany eto tany amin'ny alalan'ny fanahy masina izy. Ireo ady marobe nandritra ny 2 taona taorian'ny Kalvaria, ireny dia tena vavolombelon'ny tolona mavaivay mba hitohizan'ny fahombiazana sy ny iraka izay efa natomboka Jesosy teto tany. Ifantoka amin'ireo toe-javatra misy eo amin'ny fifananjenana lehibe taorian'ny akaran'i Jesosy ho any an-danitra ity lesona mandritra ny herinandro ity, mba hatakarana ny fomba nanomezan'Andriamanitra fandresena ny olona sy ny mbola hanomezany fandresena ihany koa amin'izao ankehitriny izao, sy ny hanomezany fandresena ho anao sy ny ankohonanao ao anatin'izao vanim-potoana izao. Dia irina dia vita hianatra an'izany tsika, tsarova fa ao anatin'ny fandresena sy ny fitohizan'izany mandrakariva ny tontolo misy atsika. Vavaka isika, dia anay tsara indrindra mbola misaotra anao izahay nohony amin'ny fandresena nomenao anay. Saotra anao ihany koa izay mampianatra anay tokoa fa misy asa ataonao manokana tokoa any an-danitra izay izahay no mahazo tombotsoa anatin'izany. Irinay tokoa ny hatsapahanay ny fitiavanao sy tsy hanadinonay an'izany amin'izay rehetra ataonay, ka mba ho vavolombelonao amin'ny tontolo rehetra misy anay izay, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.